Na dia efa manao izay mihoatra ny tokony ataona azy any eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ny tanàna, tsy mahita afa-tsy ny fako mivangongo etsiseroa ny ankamaroan'ireo mponina. Efa nodradradradraina ambolana maro izao antsoavo atao amin'ireo tompon'andraikitra izao amin'ny fanalana ny fako. Io maraina io dia entitra ny mpanolontsaina manokany ben'ny tanàna Andriamatoa Marika Ravalomanana. Miravoravo tanana loatra ireo tompon'andraikitra. Eto dia mbola mamerina sy manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra fanjakana foibe toy ny praiminisitra, ny ministrin-drano ary ianareo ao misamva zay efa antso natao komaly ihany no averiko androany Raiso hoe ny andraikitra fa azy atao takalonaina ny vahoaka Antananarivo, azy atao antony ara-politika dia izany hoe no mampijaly ny vahoaka eto Antananarivo amin'ny fofony. Ka dia mino aho fa renareo, hitanareo, fantatrareo any tiako resahana. Tsy ho afamaina eo ianareo izay tompon'andraikitra nefa tsy mandray an'ilay izy amin'izao fotoana izao. Maninona no tenan'izany? Alahelo ny vahoaka Antananarivo amiko. Zao fiainana iainana izao, izay tokony tsy hisy mihitsy raha tena tompon'andraikitra marina, raha tena notendrena marina ianareo amin'ny toerana misy anareo tsirairay aby. Na koa eo na voavidy. Koa io ianao, Madame le maire, ben'ny tanàna, ianao ny premier magistrat de la ville, ianao manana maizy ianao eto, io ianao Andriamatoa président conseil municipal, fantatrao zany a, reo mpiara-miasa aminareo. Dia zao aloha nataontsika hoe aminareo satria maika mpiantso ny valiny zany, mpamaly amin'izany zay valy ataoko zany a, Raiso ndraikitsika. Manompoka an'io rapitso amin'ity herinandro manontolo ity, tsy maintsy miezaka daholo isika rehetra, tsy maintsy manome izay fitaovana ilaina mba hanadiovana Antananarivo maika dia maika dia maika, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra zao. Averiko nay aiza dia atao antony politika ka anila kliana na entina andrasaziana natao antony hafa fa aleo adino tanàna. Tsy nitaza-potsiny ihany koa nefa ny komina efa manao izay vitany amin'ny fitaomana ireo fako. Nisy ny vahaolana narosy Andriamatoa Marika Ravalomanana mpanolontsaina manokany ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo. Dia ireto ny vahaolana sy andraikitra tsy maintsy raisitsika maika dia maika dia maika dia maika. Ny fanetanana ny mponina rehetra isaky ny arrondissement mba hanaja ny fotoana fanariana ny fako zay efa samy malala azy daholo izy rehetra. Natao mandritra ny herinandro maromaro zao ny fanahitanan'izy zao nefa mbola tsy nahitambokany. Ao koa eny amin'ireny arrondissement tsirairay ireny mba hametraka olona isaka ny toerana fanariana fako mba hanara-maso sy hampianatra ny olona ny tokony ataony. Mila discipline ity reny voatra malala antsika ity. Raha tsy mipetraka tsara ny discipline eo amin'ny mpiaramonina dia tsy hisy vokany ny fanadiovana ataontsika. Ny discipline dia natao ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny tompon'andraikitra irery ihany. Raha tsy ahivina efa ho iray volana teo izay no nisitraka fiara be misa 40 fitaomana fako ny samva. Tsy mbola nampiasaina nefa izany hatreto. Tsy fantatra mazava ihany koa na misy ambadika politika entina handotona ny ben'ny tanàna izao zava-misy izao.